eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay raha ny tournoi mafy be no voalaza fa ho tanterahan'ny fiezama na ny fitezanany razatovo malagasy sampana baolina kitra tamin'ity volana aprily ity dia fantatra fa hovaina amin'ny tournoi mipoka be indray izany tournoi mafy be zany aorinan'ity tournoi mipoka be ity arak'izany vao andeha indray ny tournoi mafy be fifaninanana zay atoetsy amin'ny kianjana larbi ary anomboka ny asabotsy 9 aprily ho avy zao mitondra fanazavana ary ny filohan zany fiezama sampana baolina kitra izany. Ny fikarakarana samihafa zany dia tournoi mipoka be aloha zany no alefanay voalohany dia aorinan'izay ny tournoi mafy be. Ny tournoi mipoka be io dia karakarainay manomboka amin'ny fa 9 ny volana avrily ho avy zao sabotsy 9 avrily zany eo amin'ny kianjana larbi daholy ny fikarakarana rehetra no atao. 8e de finale direct izy io fa tsy misy ny éliminatoire ka ho atsika izay lina sy tendray anjara amin'izany dia izy angatahana isoratra anarana eto amin'ny profil be amin'ny football fiezama eto Ankazomanga. Ny maboka be anazy dia 9 ihany isany participant ferana ho 9 isany participant afaka mandray anjara avokoa zany izay te handray anjara ao anatin'izay 9 zay. Anapikely anteny présidente ihany koa moa zany efa misy contact ho alefanay misy affiche fapetraka zany isaky ny fokontany. Misy ihany koa zany ny contact téléphone afaka manantona amin'ny vatana ihany koa aty amin'ny profil be araka anteny présidente eo izay soratra anarany. Ny tournoi moa zany manomboka amin'ny asabotsy 6 avril izao dia tsaratsara zany mazakazaka misoratra anarana ho an'izay lina izay zavatra zay satria voafetra ihany koa ny toerana zany mazava ho azy. Miombony fa toy mahazatra tsy miala fa ny miampy betsabetsaka koa noho ny atramizay rehetra zay zany ny azon'ny mpandresy ny mpandray anjara amin'ity karakaraina anankiray ity. Ny 9 tonga misoratra anarana voalohany no raisinay dia eo amin'izay zay no manao ny antsapaka amin'ny herinandro isarihana ny mifampikatroka amin'ny ampahavalon-dalana. Ny ankizy pity baolina kitra zay moa no tena tanjona hitaizana ny ankizy amin'ny baolina kitra dia afaka mandray anjara daholo ankoatran'ireo mpilalao any amin'ny fédération any amin'ny ligue izay manakara mpilalao federaly.